Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy indray izay manaraka n'ity fanondarana ity amin'izao anio izao. Somary efa alina ny misy anay eto Madagasikara, tsy fantatro aiza ny toerana misy anao. Raha azonao atao mba soratao amin'ny commentaire hoe aiza ny toerana misy anao na ny quartier misy anao. Raha eto Antananarivo ianao, ny toerana misy anao mba tiako ho fantatra hoe aiza ny toerana misy anao izay manaraka ny fandaharana. Miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mino aho fa faly ampifaliana indray no ahafahantsika miaona ao anatin'izao fandaharana izao amin'ity anio ity. Mamarana ny volana Jonitsika androany dia hiditra ao anatin'ny volana vaovao. Hivavaka mahakasika an'izay koa tsika androany fa araka ny efa nampanantenaina dia androany koa tsika dia hijery lohahevitra anankiray hoe ohatra ny ahoana no ahafantarantsika hoe mpamosavy ny olona anankiray. Ilayntsika mahafantatra an'ireny ahatonga antsika tsy voafitaka, ahatonga antsika tsy ho ohatra ny hoe ho varimbariana zany amin'olona izay manodidina antsika. Izay ny lohahevitra hojerevantsika androany. Ny zavatra mariako kely manomboka manahirana dia manahirana ny resaka connexion eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Na dia izaho manokana ary dia tena tsapako hoe misedra fahasahiranana satria misy ny abonnement indraindray atao nefa dia tena faible dia faible ny connexion, tsy ahafahana manao fandaharana akory. Dia tsy maintsy mividy data ary ny data dia lafo dia androany manolo hevitra antsika izay tena araka ny fandaharana nefa mitaraina hoe tsy ampy data dia ny torohevitra ataoko dia izao hoe mila mampiditra amin'ny télécharger an'ireny application téléchargeur de vidéo sur Facebook reny. Ohatran'ny hoe misy an'ilay hoe téléchargeur 2023 ohatran'ireny ohatra dia téléchargenao ao anatin'ireny ny fandaharana dia avy eo ianao mihaino malalaka. Moramora kokoa ny télécharger an'iny fotoana fohy iny dia vita ny téléchargement toy izay mividy méga ianao fa tena lafo dia lafo vao mahavita fandaharana anankiray raha mihaino fandaharana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany satria rehefa mamerina mihaino dia matsapa mihitsy ny hoe me lafo dia lafo ny connexion ary sarotra ny manaraka izy. Itsika nefa mila mianatra mandrakariva ary ny ten'Andriamanitra tena miteny mihitsy hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Dia anjarantsika indray zany no mijery hoe ahoana ny fomba ahafahantsika manaraka ny fandaharana. Zay ngamba ny toromarika kely hiditra avy hatranintsika ao anatin'ny vavaka satria ny fotoana mandeha dia mandeha. Ny angatahako dia hoe zarao ny fandaharana izao, zaraina amin'ireo olona manodidina anao ny fandaharana satria inoko fa tena hoe anampy azy zany. Hamonjy fanahy ianao anatin'izany ary mpiara-miasa amin'Andriamanitra satria manitatra ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa. Zay ngamba no azoko lazaina fa hiditra avy hatrany ao anatin'ny vavaka zasy ianao ao anatin'izao fotoana izao. Raha eo misaotra anao zay fa mbola mena fotoana indray androany ahafahanay miaona ao anatin'izao fandaharana izao. Misaotra tompo satria tanteraka izao dia noho ianao, noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Misaotra ny amin'ny famatsiana, misaotra ny amin'ny fandamina, misaotra ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny fampitaovana rehetra. Voninahitra ho anao Andriamanitra rainy amin'ny zavatra rehetra izay ataonay eto androany. Dia aoka ianao nitarika anay, aoka ianao Andriamanitra ny asa fendray androany, aoka ny fanamasinao nitarika anay androany mba ahafahanay tena matsapa amin'ny fanatrianao, ahafahanay manao zavatra araka ny sitraponao. Dia mila ny fanamasinao izay hitarika ao anatin'izao fotoana izao, ao anatin'izao vavaka izao satria tena te hisaotra anao izay Andriamanitra no fahalebiazan'ny famindramponao, ny fahasoavana rehetra izay nomenao anay tsirairay avy tompo. Mbola nahatratra n'ity volana Jona ity, mamarana mpifaliana ity volana Jona ity zahay. Be da be ny olona nydao ny fahafatesana, be da be ny olona Jesosy tratry ny loza, tratry ny tsy azo anoharana,
kanefa tompo isaoranay fa mbola mijoro zay. Mety misy ny nandalo ady, mety misy ny nandalo tsy fahasalamana, mbola teo ianao nanasitrana, teo ianao nampijoro, mbola nijoro teo kavananay mandrakariva ianao Andriamanitra, nampahery anay, mety misy azo pahoriana fa mbola nampionina ny fo ianao. Isaoranay ny anaranao reny. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahasoavana izay niraisy ny tsirairay avy. Tao ireo olona tato anatin'ity fandaran'ity Jesosy, nahazo promotion dia lasa nommé directeur. Isaoranay ny anaranao reny. Tao ireo olona izay tena hoe nanana olana amin'ny resaka fiara foentina miasa dia nomenao fiara izy Jesosy, novatsianao izy Jesosy, ary dia vao nividy fiara vaovao izy, vao tsy ela akory izay fa vao afako mandry. Isaorana ny anaranao reny Andriamanitra. Misy olana tena hoe olona miasa any Koweït, nanana olana amin'ny resaka papier, nandritra ny 2 volana tsy nety vita ny passeport izay nampanaovina taty Madagasikara, fa vita somatsara rehefa niara-nentina mbavaka teto izany. Tao anatin'ity volana Jona ity vita daholo ny papier, azo daholo ny papier rehetra vaovao azo androany izany. Reny rehetrarehetra reny Andriamanitra, tsy hainay ny tsy saotranao, tsy hainay tsy hankasitraka anao Andriamanitra, satria tena tsapanay hoe Andriamanitra momba anay ianao, Andriamanitra miasa mahery amin'ny fiainanay ianao, ianao mampahita fitianay, ianao mampandresy anay. Dia isaoranay indrindra ny anaranao izany. Mamindrafo aminay Jesosy ny amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao. Mamindrafo Jesosy, mifony eto anaty anao izay ny amin'izay rehetra tsy tanteraka, ny amin'izay rehetra tokony natao tamin'ity volana ity fa tsy vita, indrindra ny amin'ireo kitoto sy tandrevaka, ny amin'ny akamona, ny vesatra, ny fangatanandro isanandro. Mamindrafo Andriamanitra ny fanaovana tsinitsinina ny teninao, ny sitraponao. Mamindrafo Andriamanitra ny amin'ny fahotanay, ny fahadisoanay rehetra. Aoka nydranao anadio anay amin'izao fotoan'izao, aoka nydranao anamasina anay, aoka nydranao anadio ninina fa petipetenina Jesosy, tsy afany mahatsapa ny fanatrianao, satria tena mbola te alala bebe kokoa ny momba anao zay, mbola te andray fahalalana avy aminao zay, mbola mila fitariana fanamasinao zay. Dia androany aoka anao ny asa mahery eto indray, aoka ianao ny hanokatra masom-panahy tsirairay avy, aoka ny eritsostrao fanamasina hiasa feno, na amiko izay mitondra fandaharana, na mpiaino, mba tena hoe ahatonga ny olona Jesosy, tena hoe andray fiainana indray ao anatin'izao fampianaran'izao vonaitry ny anaranao. Dia apetraka feno ampelantananao Tompo, ny fotoana rehetra androany, ianao ny tarika, ianao ny aro ny fitaovana rehetra, ianao ny aro ny tsirairay avy, ny fon'ny olona, ny sain'olona, fanan'ny olona, arovy amin'ny ranao Jesosy, arovy amin'ny ranao koa ny connexion, mba tsy hoe io tapatapaka na hoe isy fandelingelenana, fa mba totosa tsara izay rehetra ka sainay atao zay Jesosy amin'ity an'ity ho vonaitry ny anaranao. Dia misandrata indray ianao androany Jehovah Tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Androantsika dia araka ny teneniko teo dia anjinika lohahevitra anankiray. Ny antony fandraisantsika amin'Andriamanitra tsara mihitsy ngamba ny manamafy an'ity, satria indraindray tsika variana, indraindray ny olona dia mieritreritra fotsiny hoe ilaina ny mivavaka, ilaina mandlay tenin'Andriamanitra, dia izay fa Andriamanitra any amin'izay misy azy ihany, fa za miatrika ny fiainako, za miatrika ny adiko, za miatrika ny fahaseranako aty amin'izay misy azy aty. Fa raha ohatra ka resaka religiosité fotsiny ny antony ivavahantsika dia diso hevitrintsika. Fa ny tena tiako tenena aminao dia izao hoe ny antony ilantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia mba ahafahantsika mandray le fiainana be da be izay tokony raisintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny antony ifandraisantsika amin'Andriamanitra dia ny ahafahantsika maka ilay toerana na ny statut na hoe le position izay tian'Andriamanitra hipetrahantsika, izay tian'Andriamanitra hametrahana antsika araka ny programan'Andriamanitra. Etsy an-daniny nefa ny dia izao, Satana sy ny miaramilana dia manao ny fomba rehetra amin'ny tena izay rehetra natsangatsika. Ninona hiezaka ataotsika dia Satana miezaka andravany reny, anakana ny fomba rehetra tsy afatsika mandroso, tsy afatsika maka ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra antsika eo. Talohan'izao tsika dia nianatra ny momba ny atao hoe anjara voatendry. Tao alohan'izao tsika dia efa nianatra zavatra maromaro mahakasika an'izay hoe aiza ny toerana tian'Andriamanitra isy antsika, inona ny tena hoe hevitr'Andriamanitra amintsika.
de mbola veriko androany hoe hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza fa satana kosa de manao ny fomba rehetra miezaka ny fomba rehetra anakanana anao tsy hakan'io toerana zay fa no man'Andriamanitra ao anao io satria mantsy ny fanahy de tsy hita maso de ny ataony miditra ao anatin'ireo olona miasa amin'ny alalan'ny olona koa ny fanahy mba ahatonga ny fiatraikany asany ho hita maso ho azontsika ho tsapain-tanana de reo karazan'olona rehetra reo no manao ny fomba rehetra amtehana atsika reo no manao fomba rehetra anakana atsika mba hatonga atsika tsy hanana fifantohana tsy hanana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra tsy ahafahantsika mandray ny toerana zay tena tokony isy atsika araka ny programan'Andriamanitra androantsika ozy izy de hianatra hijery indray hoe ahoana ny fomba ahafantarana hoe mpamosavy ny olona zay manodidina atsika ahoana karahaka daholo reo karazana toetra mampamosavy ny olona anankiray ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny voa no ahafantarana ny azo ao amin'ny Matio 7:1-5 ny tenin'Andriamanitra de miteny mitsy hoe ary ny voa no ahafantarana ny azo de je tiako tenenina anao de zao rehefa mijery olona atsika de mila jerentsika tsara ny fihetsiny mila jerentsika ny fiteniny mila diniatsika ny fanao tsika zany aza variana fotsiny mitabataba de miresaka indrindra raha sendra mandalo olona ianao indrindra rehefa tsapanao hoe ohatra misy zavatra tsy milamina ny fiainanao ohatra misy asana fanaratsy manodidina anao de mila mailo ianao fa tsy mila varimbariana ozy izy ny tenin'Andriamanitra koa hoe fa miariary ozy izy ny asan'ny nofo miariary ny asan'ny nofo ao amin'ny Galatianina 5:7-8 de mitanisa izy ny amin'ny asan'ny nofo de eo koa ny ahafantarantsika anazy hoe ny olona anankiray zay manompo any satana de olona mamevahana ny ara-nofo miariary ny asan'ny nofo eo amin'ny fiainany de araka ny tenin'Andriamanitra io tsy haiko raha misy baiboly eo aminao fa jereo araka ny voasoratra ao amin'ny Galatianina 5:7-8 de milaza ny asan'ny nofo de inona ozy izy ny ndaso vakeko kely amintsika vetivety fa miariary ny asan'ny nofo de zao izy izy ny fijangajangana ny fahalotona ny fijejejona ny fanomposampy fanaovana ody ratsy fandrafiana fifandirana adila fiafinafonana fifampiandaniana fisarahana fitokoana fialonana famamona filalaovan-dratsy ary ny toy izany zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra de ho an'ny olona zay ampiasain'ny fanaratsy de anisany hita hoe mibahana be ao anatiny fiainan'ireto olona reto io voasoratra araka ny tenin'Andriamanitra io hoe filan'ny nofo miariary ny asan'ny nofo ny tiako amarinina kely etsy amboalohany melohany anomboantsika de zao hoe toetra maromaro reto toetra reto maromaro izy no voangoko tatondray tam'ty anio ty misy karazany 17 fa tsy hoe toetra anankiray amin'io akory ny ananan'le olona de entinao manambara fa mpamosavy le olona fa misy karazana toetra maromaro am'ireo mikambakambana ao anatin'ny olona ray de eo vo nafantaranao manomboka mieritreritra ianao hoe mety ho izy ve le olona sa mety tsy ho izy ny antony tsy saratria hoe tsika nyendrikendrika olona fa ny afatsika mitandrina manoloana n'ireny olona reny satria reny olona reny de tsy hitondra afa-tsy fampitehana sy faravana eo amin'ny fiainatsika anomboka amin'ny voalohanytsika de ny famantarana voalohany de ny olona mpamosavy de olona manana toe-po be fialonana izy ohatrany hoe tiany hoe izy rery ihany no misongadina izy rery ihany no manana zao rehetrarehetra zao ny zanany ihany no tafita izy ihany no manambady izy ihany no manambola izy ihany no manana asa tsara karazana zavatra ohatr' zany de rehefa aveo izy zay rehetra mety mitady tovitovy aminy zay rehetra mety ho tafita zay rehetra mety aresy azy de bloqueny daholo sakanany daholo satria izy olona manana toe-po be fialonana io zany de anisan'ny afantaranao ny toetrana mpamosavy
hoe mety ho mpamosavy ny olona anankiray. Ny faharoa ny olona tratran'ity fanana mpamosavy ity de zao: olona tiady izy, olona linady izy, tsy tiany mihitsy zany hoe filaminana zany, tsy tiany mihitsy zany hoe fiainana milamindamina zany ao anatina fiadanana, fa izy tsy maintsy mamorona ady, izy tsy maintsy mila valina, izy tsy maintsy mila problème foana, mila zistoara ozy izy fiten'ny olona. Izy zany de anisan'ny olona manao zay fomba rehetra anakorontanana filaminan'ny olona foana. Io zany de toetra faharoa ahafantarana azy koa. Ny toetra fahatelo ahafantarana ny mpamosavy de zao koa: ny fahatezerana mirehatra. Ny olona zany rehefa tratran'ity atao hoe fanana mpamosavy ity de zao: manana fahatezerana mirehatra izy, olona mora tezitra izy, ohatrany hoe zavatra tsy de tena gravy akory de tena matezitra be azy, mampisafoka be anazy, de io fahatezerana io manosika azy, mavita mahatonga azy mavita ohatrany hoe amono olona mihitsy ny ary ndraindray, amotika fiainan'olona mihitsy noho ny fahatezerana. Raha jerentsika ny tantaran'ny zanak'olombelona de kaina ny tratran'izay voalohany indrindra, ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 4 de tena miteny mihitsy hoe ino izy mamitsaka eo ambaravarany fonao ny ota, fa ianao no tokony ho fe azy. Fa ny olona zay tratra ny fanahy famosaviana, ny olona tratran'ity fanahy mpamosavy ity de tsy mafy an'izany, fa de tena hoe malapatra ny fahatezerana izy. Rehefa tezitra izy de tena tezitra misafoka, ary tsisy mahazona an'izany, tsy voakontrôleny zany, ary mahatonga azy anaonao foana. De mila mitandrina zany tsika ao anatin'ireny. Ny fahaefatra de olona tia mampiady olona izy, tia mampisaraka ny mpianakavy izy. Raha nisy olona anankiroa mpinamana na mpivady mifankatia tsara, fa voatonga izy de miady reo olona reo, voatonga izy de misaraka reo olona reo, satria izy mampirisika ny olona hifankahala. Reo le karazan'olona ohatrany hoe mampirisika ny olona anongana, ohatra hoe anongana pastera, anongana an'izao anatin'ny fikambanana, ohatrany hoe olona mavita mamorona lainga mihitsy, mavita mijoro vavolombelona mandainga, mavita manao karazana zavatra hoentina miapanga olona, satria tia mampiady izy, tia mampisaraka izy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe sambatra ny mpampiavana, fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny devoly, ny mpamosavy de zao: tia mampiady izy, tia mampisaraka izy. Zay ny toetra fahaefatra sy ahafantarantsika azy. Ny toetra fahadimy de zao: io de olona tsy mahay mamela heloka, olona sarotra mamela heloka, tsy mety mamela heloka, na de fa miaika ary le olona, na de mitsotra ny fahotany ary le olona, mifona mibebaka eo anatrehany, fa tsy mety mamela izy. Na de ohatrany mody mamela ary izy, mety tsara velatsika, fa tena tsy mamela zany izy. Ary tena ao anatin'ny mandrakizay manana lolo-po izy, manana otro-po izy, ary manao fomba rehetra izy amaliana faty an'iny olona iny. Mitady kendri-toana izy amaliana an'iny, manao fomba rehetra izy amaliana an'iny olona iny. Ny olona manana toetra tahak'izany ry havana de anisan'ny olona tratran'ity atao hoe fanana mpamosavy ity koa. De tena mila mieritreritra tsika, sady mandiny teny tsika mieritreritra. Aza maika ianao hijery hoe ianona angamba zany, na ianona angamba na ianona zany, fa tena aleo manomboka amintsika mihitsy mila mandiny teny, satria mbola ho lazaiko anao ny antony rehefa avy eo. Ao anatin'ity famantarana ihany ny famantarana fahaenina de zao: ny mpamosavy de manana fitiavam-bola mihoa-pampana, olona tena tia vola, olona tsy manana fahonoana tena, fa tena tratrany atao hoe fitiavam-bola tafahoatra, ary manao fomba rehetra azahoam-bola izy, manao fomba rehetra angoronana harena izy, ary zay mahatonga anazy manaonao foana. Fa na de anaovany sorona ny zanany naterana io, entiny anaovana sorona ny havany io, de ataony io mba hafany miakatra, mba hafany misandratra amin'ny ara-toekarena. Io zany de fomba anankiray koa ahafantaranao ny olona
mpamosavy anankiray. Ny famantarana ny fafito de ny fankalana. Ny mpamosavy de manana toe-po feno fankalana, mamafy fankalana. Izy de olona tia miteny ratsy olona foana. Rehefa miresaka olona izy de manaratsy olona, mifosa olona, manendrikendrika olona, ary tena mahazoaina mihitsy ny fanany. Tsy mahazoaina izy rehefa mivorivory, fa tsy maintsy manaratsy olona, manozona olona, manakina olona. Na de misy zavatra be da be tsara ary vitan'in'olona iny, fa misy zavatra raitsy nentina ataon'in'olona iny, de ny zavatra tsy nety iny foana no tanisaina. Olona tsy mahay mankasitraka mihitsy izy, tsy afaka miteny zay tsara vitan'le olona, fa zay ratsy anankiray vitan'le olona no tanisainy sy anenjehany an'le olona andro manalina. Fa izy tsy mahay mankasitraka ireo tsara be da be vitan'le olona mihitsy. Rehefa ny olona zay manao an'izay de mila mailomailontsika, ary de tena manoro-hevitra anao aza miara-mipetraka, aza manokon-dresaka amin'ny olona takan'ireny mba tsy apetipetina ny fanahinao. Ny famantarana fahavalo de zao ny lainga. Ny lainga sy ny tsy mba fiekekeloka mihitsy. Ny mpamosavy ny olona mpamosavy de olona tena tia mandainga. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 9:9 hoe ianareo izy de zanaky ny rainy lainga. Devoly no mpandainga, de ny zanaky ny devoly de mandainga ihany koa. Ny mpamosavy de tena tia mandainga ary manana olana mihitsy ny zareo. Zafady amin'ny fanambarana ny fahamarinana. Tsy de zakany loatra, tsy de mety aminy milaza ny marina, fa izy tsy maintsy mandainga, izy tsy maintsy somary ohatry miolakolaka kely, ary na de efa tratranao ary de mbola mahita olana ialana foana izy, fa tsy mety miaiky, fa manda foana izy, satria izy zanaky ny rainlainga. Ny famantarana fahasivy de zao: ny olona manana an'ity toetrana mpamosavy ty de olona tia mifehy olona, tia mikontrôle olona, kontroleny daholo ny olona, satria izy daholo ny kontrole ny fiainan'ny olona, kontroleny hatramin'ny vola miditra amin'olona ny fiainan'ny olona, hidikidirany daholo de kontroleny daholo. Izy de manana toetra curieux, zany hoe inona filazan'izany, ohatrany hoe tia no fantatra daholo ny zavatra rehetra mitranga, mila au courant ny zavatra rehetrarehetra misy izy, na ny fiainanao intime-any ary ilainy fantatra daholo reny, de hidikidirany daholo reny afany mikontrôle anao. Ny mpamosavy de tena tiany hoe ny olona miankina aminy, ny olona mila azy, ny olona tsy afaka mandroso raha tsy misy anazy. Tiany zay mifehy ny fiainan'ny olona zay. Ary izy raha vao ohatra hoe ny olona manodidina anazy zao, na hoe olona akaiky anazy, ka misy zavatra ataon'ireny olona reny ka tsy nampahafantarina izy, de tena tezitra izy. Ndrendray mety sorena ihany ianao hoe fa maninona no tsy nilazainareo, fa maninona tsy nampahafantarinareo, fa vita eo le izy. Fa raha ny olona tratra ny atao hoe fanahana mpamosavy de tena tsy zakany, fa de tena fahatezerana mirehitra, ary tsy ny tantara tsy mety vita, satria tsy zakany zany hoe izy indray tsy au courant, izy indray tsy nampahafantarana, fa izy mila au courant ny zavatra rehetrarehetra afany mifehy ny fiainan'ny olona. Zay zany de anisany toetra anankiray afantarantsika ny maha-mpamosavy ny olona anankiray. Ny toetra anankiray fahafolo de zao: ny fiatsaram-belatsia. Tadidio fa ny olona anankiray zay mpamosavy de zao: manana toetra anankiroa foana izy. Misy ny lafiny tsara de misy ny lafiny ratsy. De le lafy ratsy ny zany afenina fa mihatsara velatsia izy, de mody miseho ohatrany hoe tsara izy eo masonao. Izy de manana teny anankiroa foana, olona tsy mba mahitsy izy, fa ohatrany hoe miovaova zay foana ny fomba fiteniny. Olona double face, reny zany no afantaranao hoe
manana toetra natao hoe mpamosavy ny olona anankiray. De izy manana toetra metsara velatsy, miovaova, mivadibadika ny fomba fiteny. Ny famantarana fa 1 de zao izy manana fiainana tsy de milamina loatra, ao anatina immoralité tanteraka. Ozy isika teo tamin'ny voalohandohany de hoe miariary ny asan'ny nofo. Ny asan'ny nofo de hita miariary eo amin'ny fiainana mpamosavy anankiray. Ny olona mpamosavy, ny olona mpilalahody ratsy de olona tia mimamo, manara-po amin'ny fisotroana, manara-po amin'ny fifohana, manara-po amin'ny fijangajangana sy ny vavetavetana, manara-po ny amin'ireo karazana filalaovany ratsy. Miariary ny asan'ny nofo. Olona tia mankafy fety, satriny dia hanao fety foana, ilanonana, milibo, misotro, mifoka. Fa raha vao io olona io ny tenenina hoe mila mivavaka de izy aza atao lavabe tandremo sao de atao lavabe. Raha vao olona io resanao momba an'Andriamanitra de tena feno fankalana, olona tsy tia maizina. Raha vao resanao an'izany momba an'Andriamanitra zany, raha vao resanao andreny karazana vavaka tena mirehitra reny, de tena miorina ny lohany, tena tsy tiany zany, tena manana fankalana momba an'Andriamanitra sy ny tontolony rehetra izy. Tsy tia lalan'izany hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra zany izy, mangididy sofina izy raha vao resanao an'izany, ary tena matezitra azy reny. Tsy mety mino an'Andriamanitra izy ary tena mankahala vavaka. Reo zany de anisan'ny fomba anankiray ahafantaranao ny mampamosavy ny olona anankiray. Izy de manaratsy fivavahana foana. Izy de mahavita tena hoe miteny ratsy an'Andriamanitra, miteny ratsy mpanompon'Andriamanitra. De mila dinitsika tsara zay. Mila dinitsika tsara zay satria ozy izy ateo hoe ny vo no ahafantarana ny azo. Ny famantarana fa 13 de zao, ny olona mpamosavy de manana toetra manipulateur. Zany hoe izy ohatrany hoe mody tsara fanahy izy, mody mikarakara izy, ohatrany manana izay fahatsara toetra, ohatrany hoe gentillesse exagérée zay izy indraindray. Oentiny mikarakara anao, oentiny mambabo anao, de ireny nefany no entiny manabosy anao, entiny mi-influencer anao, entiny manipuler anao. Tsy maintsy manipulateur ny olona vo afaka ho tonga mpamosavy. De anisan'ny toetra anankiray ahafantaranao zany ny mampamosavy ny olona anankiray, de izy manana toetra manipulateur. Ny toetra fa 13 de zao izy manana toetra tia mandrangidrangitra, tia mampasika olona, mandrangidrangitra, mahatonga ny toe-ponao aloto, mahatonga ny toe-ponao ho sorely, ho tezitra. Manana toetra tia miprovoke olona izy, raha zay no azo ilazana azy. Satria zao ny tadidio, tsotra be ny tanjony rehefa manao zay manafitohina anao izy, manao zay mandrangidrangitra ny fonao izy, de moramora aminy mampiditra ny asan'ny famosaviana zay tia atsofoka ao amin'ny fiainanao rehefa aveo. De zay zavatra zay zany no ampiasainy entiny animbanao. Fa ny tiako tenenina anao androany, aoka ianao mba olona tsy tafiditra anatin'izay fandrika zay, fa ny tenin'Andriamanitra ny tsarovy hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Satria ny tenin'Andriamanitra de miteny mihitsy hoe ny ratsy fanao izy tsy matory raha tsy efa avy manafitohinana ny sasany. Efa asany anazy. Fa za androany manoro-hevitra anao, tezera fahazamanota, ary aoka tsotratra masoandro milentika fahatezeranao. Eteo anaty an'Andriamanitra ny fonao raha natsapanao hoe petipetina, fa aza manaiky anokatra varavarana ho an'ny satany ao amin'ny fiainanao. Ny toetra anankiray fa 14 de zao, ny ara-tsy toetra, ny fahasiahana. Ny mpamosavy de manana toetra loza be, tena manana toetra masika, tsy azo ivalozana, tena ratsy fanahy. Indraindray ohatra hoe raha mananjanaka zao izy
de ohatrany hoe zavatra tsy de gravy akory, tsy de tena hoe zavatra hoe de hoe zavatra adosoana be ohatrany ahoana vitan'le zanany, fa ny fomba fikapohany an'le zanany manoloana an'iny de tena mafy ohatran'ireny hoe zaza efa navandozana an'iny reny. Rehefa mamaly olona izy na manasazy olona de mafy be lavitra noho ny fahadisoana zay vitan'le olona na vitan'le zaza ny zavatra ataony. Tena hoe mahasika olona tsy manana famindram-po mihitsy satria manino izy ny fanahy efa miaina ao anatin'ny fanjakana tsisy famindram-po. Tadidio fa tsisy famindram-po tsony mandrakizay ho an'ny Satana sy ny miaramila. De zany tontolo zany no tontolo iainana, de tsy mahagaga izy raha tsy manana an'izany atao hoe famindram-po, tsy manana an'izany atao hoe fahalemem-panahy, satria ny tontolo misy ny fanahiny de fa tontolo tsisy an'izany tsony. Ny toetra anankiray fa 15 de zao ny tsy fahaiza mankasitraka, efa nisy voalaza kely ihany teo. Ny mpamosavy de tsy mba mahay mankasitraka olona zany, ny mpamosavy tsy mba mahay misaotra zany, ny mpamosavy arakaraka ny anaovanao soa azy vao may anao valiny ratsy. Ny olona manasoa azy, ny olona mananatra azy, ny olona tia azy, renireny vao may ho zonony, vao may ho mipainy, vao may ataony tsinitsiny. Satria izay ny toetrany Satana zay topoy. Satana tsy nahay nankasitraka an'Andriamanitra, Satana tsy nahay nanaja an'Andriamanitra, na de nomeny toeram-boninahitra ary Losifera arkanjely tompon'ny fiderana, fa tsy nahay nankasitraka an'izany izy. Fa mbola ny rehetra tao anatin'ny fialonana tsy fahaiza mankasitraka ary mbola te hisandratra tahaka an'Andriamanitra izy, de zay no nahatonga azy nahetra. De ny manompo azy koa de tsisy hafa amin'izany ry havana, tsy malala misaotra, tsy malala mankasitraka, fa vao may ary miezaka mamotsika ny olona zay manasoa azy, satria izay ny asany. Ny toetra anankiray fa 19 de zao ny toetra tia mangalatra. Ny olona manompo an'ny Satana, ny olona mpamosavy de tia mangalangalatra, tsy mahay manao ny fahamarinana izy, tia mangalatra izy, satria izy tsy manana fahonoana tena de tafalatsaka ao anatin'ny alatra. Izy tsy mahay manao ny fahamarinana de tafalatsaka ao anatin'ny alatra. Ary indrindra matetika izy tsy maintsy mila ny zavatra ao izy, mangalatra amin'ny poketranao izy, mangalatra hatramin'ny singam-bolonao, mangalatra ny akanjonao, mangalatra ny atin'akanjonao, mangalatra ny zay rehetra mombanao, mety ny sarinao mba hoentiny mamosavy anao. Tsy maintsy mila zavatra avy aminao izy, tsy maintsy mila ny zavatra ao izy angalarina hoentiny mamosavy anao, satria izy efa mpangalatra. Ary zay no misy aony. Ny mpangalatra ozy izy ny tenin'Andriamanitra de tsy tonga raha tsy andrava sy androba ary andringana, de angalariny reny, robainy mombanao mba ahafany mandringana anao. Zay ny karazany toetra anankiray fa 19. Ary ny toetra anankiray fa 17 farany zay tsy azo lavina de zao: reo olona reo mpamosavy reo olona manana reo toetra reo le karazany olona miteny aminao rehefa misy olana ianao, reo le mampirisika anao tsy andeha hivavaka fa andeha any amin'ny fanompoantsampy, reo le mampirisika anao rehefa misy problème ianao na misy olana ianao de hozy izy hoe andao andeha ary fa ary misy olona may, andao fa hoentiko ary ianao, andao fa ataoko an'izao ianao. Izay no anankiray fa afantaranao azy. Olona tia manompo sampy, olona tia manandratra ny asan'ny fanompoantsampy amin'ny lafiny rehetra. Io de tena porofo tsy azo lavina fa olona mpamosavy, olona manompo an'ny Satana io olona io. Zay reo famantarana 17. Zay no zaraintsika teto androany.
araky nefa ny fanomezantsika. Famataranareo ary mila maromaro am'ireo no afatarana no afana milaza hoe mpamosavy na tsy ny olona anankiray. Fa ho atsika zay manaraka ny fandarana kosa de zao ny teneniko hoe mila mandeha ny tena koa tsika satria betsaka ny voafatotry ny sasany am'ireo toetra zay voalaza reo. Na de za miresaka aminao zao ary de nisy taona tena efa voafatotra voagejandreo no zavatra nisy maro ny tranga teo amin'ny fiainako. Satria zao ry havana ny taditio, ny mpamosavy de mila namana ary misy karazana rituel, misy karazana zavatra ataony any ambadimbadika, any amin'ny tontolo ara-panahiny, amatorany fanahinao, amatorany anao ao anatin'ireo toetra reo mba hatonga anao lasa mpamosavy tahaka azy koa. Iny le antsoina hoe initiation à la sorcellerie. Ao aorianan'ity fandaranandroany ity tsika de hijery hoe ohatry ny ahoana no fomba afatarana fa voaloto ny fiainanao, misy mandoto ny fiainam-panahinao any ambadimbadika any amin'ny tontolo ara-panahy, satria reny no entiny mitarika anao ahatonga anao lasa mpamosavy tahaka azy koa. Araka ny teneniko hoe ny mpamosavy de mila namana. Fandroany de miteny anao, raha nisy tsapanao hoe misy makasika anao reo toetra reo, androany amengavy anao amin'ny anaran'i Jesosy, tena ekeo zany, tena ekeo ny elikao, de atsoy Andriamanitra fa mbola afaka manafaka anao izy. Mila mazava tsara ny kao misy anao ry havana, fa na ianao an'i Jesosy na ianao an'i Satana, mila endritra tsara ny fanapa-kevitra ao androany, ahatonga atsika tsy hamita tena foana. Mila tena miankeriko zasy ianao, mila tena mifona, mila tena mibebaka, afatsika mba hitan'Andriamanitra sy ny herindray hiasa eo amin'ny fiainatsika, afatsika tena misaraka tanteraka am'ireo zavatra mety mahasaringiringotra ny fanahintsika amin'ny elo sy ny tontolo. Am'izao fotoana zao de manasa anao ano hivavaka atsika am'izao fotoana zao, sady hitondram-bavaka ny volana Jolay, hitondram-bavaka ty atsasaky ny taona de ny tapany faharoa am'ty taona zay anomboka rapitsy ty. Raha mety aminao de aon'ireo ny lohanao, raha mety aminao de kanandram-bavaka zasenao am'izao fotoana zao, fa mila miala ny toetra ratsy rehetra ry havana, mila mafoy ny lalan-dratsitsika afatsika miditra mpandresena indray ny volana vaovao zay diavintsika, satria ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra masina, Andriamanitra madio. Ary raha vao tsy madio tsika de tsy afaka ny hitsapa ny fanatrehana. Andriamanitra manana hevitra hiverana sy anao Andriamanitra, ary efa manomana ny tsara indrindra ho asoanao izy, fa mila vonony zasenao hiditra ao anatin'izay programan'Andriamanitra zay, mila vonony zasenao fenony herin'Andriamanitra maka ny toerana zay tian'Andriamanitra hipetrahantsika ao anatin'ity volana, ao anatin'ity tapany faharoa am'ty taona 2024 ty indray. Andaotsika hiara hivavaka, efa mivavaky tao teo de aloha ao anatin'izany vavaka zany tsika anomboka hifona ninina toetra tamin'ireo voalaza reo, tsapanao mbola anananao de hifonay ao anaty an'Andriamanitra zany androany. Androany zay Andriamanitra miankoaka eto anatrianao amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka zay Jehovah ny famindrampony amin'ny toetra ratsy nay tsirairay avy Andriamanitra, zay rehetra toetra ratsy mamatotra anay, ny am'ireo karazana toepo ratsy aty anatinay tamin'ireo voatanisa teo Jesosy, mety misy mbola voagejany reny karazana rendrarendra, filalaovan-dratsy, ny fijangajangana, ny fifoana sy ny fiboboana zava-mahadomela, mety misy Jesosy marary fo tena hoe voafatotry ny fialonana, ny fankahalana, ny alahelo no ndratra-po zay ny azo teo amin'ny fiainana, lasa tsy mahay mamela heloka intsony, mamindrafo aminay Andriamanitra ny tsy fahaizanay mifeny tenanay, mame fitoerana ho an'ny devoly, mahatonga anay tratry ny fahatezerana mirehitra, miteniteny foana, mananao foana ao anatin'ny fahatezerana. Mamindrafo Jesosy ny am'izay rehetra tsy nanomezanay voninahitra ny anaranao, ny amin'ny fitsaratsarana, ny amin'ny fankalana, zay rehetra ty anatin'ny sainay aty, ny any anatin'ny feritreretanay,
mamindrafo Jesosy ny am'izay rehetra tsy fahamarinana, ny am'izay rehetra ataonay mety mandratra ny hafa, mety mandrangidrangitra ny hafa, mamindrafo Jesosy raha tsy njoro mpampiavana izay ndraindray fa mitaditadi-dresaka, mampiady olona, mampisara-bazana ny mpianakavy, ny fonanay eto anatrehanao reny. Ninina Jesosy ireo karazana kitoto rehetra, ireo tandrevaka rehetra, nafany Satana namotika, nandrava mbloke ny fiainanay hatramin'izay, indrindra ny tamin'ity tapany taona voalohany nanomboka tamin'ny janvier ty. Ty fonanay eto anatrehanao reny, satria ianao Andriamanitra manana hevitra heverana anay, ianao nanomana ny tsara indrindra ho anay, kanefa Jesosy noho ny fahotanay dia tsy afaka niasa feno teo fiainanay ianao. Fa androanao ka nidranao Jesosy anadio anay indray, ao ka nidranao Jesosy hamotika sy handrava ireo karazana loto rehetra zay mampetipetina ny fonay, ao ka nidranao hanafaka anay tsy fahamarinana rehetra, hamafany fahadisoanay tahaka ny zavona araka ny teninao ianao, noho ny amin'ny anarana Jesosy Kristy zanakao indray amin'izao fotoana izao. Amasino indray izay Jesosy, amasino amin'ny rano indray zahay, avozy amin'ny rano indray ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao, hitanao ny any atokantrano any, ny any amin'ny isan-tokantrano, ny any amin'ny isambatan'olona, afao Jesosy ny amin'izay rehetra fahazaran-dratsy, ny amin'izay rehetra fatotra mangenjy, ny amin'izay rehetra toetra ratsy, ny amin'ireo karazana influence, manipulation satanika rehetra, mahatonga ny hanana toetra ratsy zay tsy fanahin'ilay, tsy voafenay, mangeja sy mamatotra anay. Ao ka nidranao Jesosy eo hanadio anay, ao ka nidranao hanapatapaka ny fatotra sy ny geja rehetra androany. Dia avozy indray izay Jesosy, ao ka nery fanamasinao tompo hiasa mahery aty anatinay androany, mba hafanay mandeha araka ny sitraponao indray, hafanay mitondra avo ny anaranao indray, amin'ny anaranao Jesosy ny angatahanay an'izany. Amasino izay tompo, mba hafanay mahita fiteoana anao, mba tonga anay olona mendrika hitondra ny anaranao masina manomboka androany. Androany izay Jesosy mangataka ny hery fanamasinao indray omeo anay, hafanay malala, hafanay matakatra, hafanay mandray ny anjara voatendry rehetra izay nomaninao anay ao anatin'ity volana Jolay ity, ao anatin'ity tapany faharoa amin'ity taona ity. Amin'ny anaranao Jesosy izay mangataka ny hery fanamasinao hiasa mahery aty anatinay, afanay mirekupere, afanay mandrobaka reo anjara voatendry, reo anjara valim-bavaka zay voatohany, zay voabloke, zay rehetra tsy afaka noraisinay tao anatin'ny nenim-bolana lasa iny. Omeo ny herinao zay Jesosy androany, afanay mirekupere andrendray, mba ho tanteraka ny fifalinay araka ny tenao. Amin'ny anaranao Jesosy, ny amoteny asandravanay reo karazana programa Satana rehetra zay mitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanay, na fomba inona na fomba inona, na amin'ny endrika manahoana na amin'ny endrika manahoana, androany poteko siravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny endrika fahafatesana rehetra, reo karazana endrika fahafatesana zay manafinafika anay amin'ny alalan'ny nofy ao anatin'ny torimaso amin'ny alina, androany poteko siravako amin'ny anaran'i Jesosy zany, tsy ambinina, tsy anakely, tsy anapahefana, tsy ananjara aminay intsony. Na inona Jesosy fomba nentina nampifangaro arona ny momba anay, mety ny sarinay, mety ny volondohanay, mety ny lohanay, mety ny fitafianay, mety ny fanananay, mety ny anaranay, na inona Jesosy, any ampelantanany reny mpamosavy reny, any ampelantanany reny sy himpanompony Satana reny momba anay, ampifangaro arony any amin'ny maty, nalevina any anatin'ny fasana, mahatonga anay manofo ratsy, mahatonga anay manofo maty, mitondra fampitena, faravana, fahafatesana eo fiainanay. Androany tonoko ny ranao mamafa an'izany, tonoko ny herinao mamotika sy mandrava ny hery fahafatesana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny hery fanamasinao kosa tompo hitondra fiainana ao anay, hitondra fananganana ao anay, hitondra fanafana sy fanasitranana ao anay, noho ny amin'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy, ny amin'ny tenay sy andravanay andreo karazana hery fampitena sy faravana rehetra, reo karazana aretina tampoka, reo karazana loza, tsy ambinina, tsy anakely, tsy anapahefana aminay reny, ao anatin'ity volana ity, ao anatin'ity tapany ity
tapany faharoa amin'ity taona ity manomboka an'io ka ho mandrakizay tsy ambina tsy anakely tsy anapahefana aminay intsony reo fitaovam-piadiana rehetra zay foronao mielezana anay satana amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta fa maminany amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta fa tsy lisy lozanjoanay intsony na retina anakaikinay nay amin'ny anaran' Jesosy tsy manampoka anay izany reny tsy manampoka anay izany reny tsy manampoka anay izany reny fa raha manantrona anay inana ny nofinay ny fahavalonay zay raha filanay ao izy ny ten'Andriamanitra de izy ihany no lavo izy ihany no tafitohiny zay miady lavaka de izy ihany latsakao amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta fa ho anay tsirairay avy kosa amin'ny anaran' Jesosy itsofako rano ny tsirairay avy fa mahatratra nisan'ny andronay zay amin'ny anaran' Jesosy izahay le olona maro andro ahitana soa araka ny tenin'Andriamanitra zay fikasana tsara rehetra no man'Andriamanitra ho anay de tanteraka aminay daholo ao anatin'ity volanyity ao anatin'ity tapany faharoa amin'ity taona-ty amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta reo karazana endrika fandrombany satana rehetra de tsy azo anay zany na fianakavianay sy ny manodidina anay tsy akasika anay reny amin'ny anaran' Jesosy ninona endrika fandrombana zay tetenareo avoazana anay na amin'ny alalan'ny fahafatesana na amin'ny alalan'ny aretina na amin'ny alalan'ny loza ny accident ny fahatianjoko ny fahaverezana tsy ambinina tsy anakely tsy anapahefana aminay reny amin'ny anaran' Jesosy afatotra amin'ny ran' Jesosy reo fanaratsy rehetra reo esprit méchant rehetra ny esprit impur rehetra rehetra zay irakirahanareo anao misy amin'ny fiainanay lasa miverina foto tany am'izay maniraka azy amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta tsy ambinina aminay reny amin'ny anaran' Jesosy fa tonoko amin'ny anaran' Jesosy izahay de olona tahiny noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra de mahita fitindray zay noho fahasoavan'Andriamanitra de miavaka zay noho fahasoavan'Andriamanitra de misandraka zay ny fahavalonay kosa hitafielatra ny fahavalonay hitafielatra satria Jehovah ampiambo azy mandrakizay amin'ny anaran' Jesosy reo karazana fomba rehetra nentinareo anakonana masandrom-piainanay reo karazana fomba rehetra fanamafisana amin'ny pouvoir ny sorona na inona karazana rituel nentinareo anatofana ny anjara masandronay anakonana ny kitany fiainanay anotofana ny vitanay tononko ravo zany tsy ambininy zany fony zany tsy avina amin'ny anaran' Jesosy miongotra hatramin'ny fakany renydrehetra rehetra reny amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta reo karazana voaly reo karazana sarona reo karazana fefy reo karazana manda rehetra zay volenareo tao amin'ny fiainanay tsy ahafahanay mandray ny fitahina avy amin'Andriamanitra tsy ahafahanay manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra tononoko fa may daholo zany aoka ny afofana masinao Jehovah hidina andevina ny reny de tononoko amin'ny anaran' Jesosy miongotra daholo reny amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta fa manjidy amin'ny anaran' Jesosy ny famerenana amin'ny lony ny fifandraisanay amin'ny lanitra manomboka zao miverina amin'ny lony ny connexion anay amin'ny lanitra manomboka zao amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta miala reo karazana hery maizina rehetra zay nanakana an'izany hatramin'izay reo fanapitroka hery pitroka vavaka rehetra ny onde négative rehetra ny asa maizina rehetra lasa miala daholo levina amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta fa tononoko amin'ny anaran' Jesosy tahina sy ambinina ny tsirairay avy noho ny amin'ny anaran' Jesosy Kristy tahina sy ambininy zay ho anatin'ity volana jolay ty tahina sy ambininy zay manomboka an'io ka ho mandrakizay tsy ho anan-java-mahory zany zay tsy orom-boly zay tsy orona fanapiny zay tsy homenatra tsy angairay zany zay amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta fa mandray ny anjara lova sy ny anjara voatendry ny anjara onitra rehetra zay tokony raisinay hatramin'izay zay manomboka amin'ty an'io ty amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta tononoko amin'ny anaran' Jesosy fa fiainana fifaliana ary fiadana no manapaka atao anatinay tsirairay avy sy amin'ny tontolo-piainanay rehetra manapaka amin'ny ankonanay manapaka ary manaraka anay amin'ny androm-piainanay rehetra naiza lianay na ny amin'ny toeram-piasana na ny amin'ny toeram-pianarana na eny an-dalana na ny anaty fitaterana na aiza de tononoko fa misy voninahitr'Andriamanitra zany ny voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra aminay ary ny ratsy tsisy ajanona eo anoloanay satria tahaka ny nanombany Mosesy nanomban'Andriamanitra ny Mosesy
na anombano anay koa amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny herin'ny ody, ny asa ny famosaviana, reo karazana teny ratsy, ny ozony tsy tia sy ny mpialina rehetra, dia tsisy akasika anay reny amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta. Satria Jehovah ny teninao ny marina aminay hoe zay tahinao dia voata mandrakizay. Dia misaotra anao zay ny amin'ny asa mahagaga rehetra zay ataonao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny varavarana rehetra zay sokafanao indray. Misaotra ny amin'ireo olona rehetra zay tendrenao indray. Anampy anay hiara hiasa aminay satria Andriamanitra mampiasa ny zavatra rehetra ianao mba hasoa anay. Dia zahay zay voantso araka ny teny fikasanao. Misaotra tompony amin'ny famindramponao. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao zay atobaka amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa tsy mba tsy marina ianao ka hanadino ny asanay rehetra. Misaotra fa ianao no manamarina ny tenao ny amin'izay kely vitanay, indrindra ny amin'ireny ampahafolo-karena ny tsirairay avy ireny Jesosy. Taio sy ambiny ny tsirairay avy, aoka hisokatra marimarina ny tsirairay avy, ny varavaran'ny lanitra ao zay rakitra fitehirizan-tso. Dia ianao ny androtsaka ny fitenao manana ambiampy aminay tsirairay avy. Ianao Jehovah ny nisy teny mafy ny valala zay miaramila anao betsaka. Fa ianao kosa araka ny tenao anonitra ny zay rehetra lany valala ny fiainanay tsirairay avy, manomboka amin'ity volana vaovao zay diavinay ity. Reo calendrier ny fahavalo rehetra, reo programa ny satana rehetra, tsisy ambilina, tsy anakely, tsy anapahefana aminay. Fa zay rehetra no kasainao Jehovah, no tanterahanao aminay araka ny fotoana zay fa no tendrenao hateteranao izany mba ho vonaitry ny anaranao. Zay kosa dia faly misaotra sy miteranao zay, misaotra ny amin'ny asa mahagaga. Misaotra Andriamanitra fa momba anay mampandresy anay ianao. Ny dera sy ny haja ny vonaitra dia ho anao rery ihany Jehovah tompony maro. Zay rehetra androanay sy lavinay didina tsy miverina intsony amin'ny anaran Jesosy. Zay rehetra ny tapahanay, ireo fifandraisana ratsy rehetra tapaka dia tononay tsy mitohy intsony mandrakizay amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta. Afatra kofana ratsy rehetra tsy mba malifaty aminay sy ny ankonanay, fianakavianay, ny namana mantsakaizanay, zay rehetra mifanerasera aminay na nikolaka na mivantana, indrindra fa ny bienfaiteur-nay rehetra, ny ara-panasy ny ara-nofinay, ny anjara voatendrinay, ny anjara lova, ny anjara masoandrinay. Fa aoka Jesosy, ny voninahitro andrakotra anay, ny voninelanao no anaromanao anay, dia tsisy arombaka anay am-pelatananao. Dia misandrata indray anao Jehovah tompony maro, fa amin'ny anaranao ny anaovana izany vavaka izany. Dia mankasitraka tompony amin'ny fotoana rehetra zay nafanay, ny fampizara fahalalana sy ny fampivavaka teto indray amin'ity anio ity. Mamarana mpifaliana n'ity volana Jona ity zay, ary raha tory zay amin'ity alina ity dia ianao ny amenay fitsaharana ho amin'ny manodidina anay. Ianao ny ame toromaso mamosambatra, ny anjely masinao zay mitoby manodidina anay Jehovah, andringana an'ireo fanaratsy rehetra zay tsy anananay fiadanana amin'ny anaran Jesosy, ary tsy miveriny reny mandra-pahazahoana amin'ny fandresena, mitoy ny ady mandra-pahazahoana amin'ny fandresena. Fa zay kosa ihany ko ambany elatra ao, dia toromaso mamosambatra no iainanay ao anatin'ity alina ity. Raha andro kosa any amin'ireo firenena sasany Jesosy, dia aokotsapa ny fanatrianao, aokotsapa ny fambombanao, ianao mampandresy azy, ianao mampahita fity azy, ahita zay tediavina izy, ary mihoatra no zay eritreretiny fony, atotosa zay kasaina izy, ary hiamoka sy faly amin'ny valiny fisasarany rehetra izy no ny fahasoavanao. Dera sy laza voninahitra ho anao rery ihany Jehovah tompony maro, amin'ny anaran Jesosy Kristy, asiana tomboka sy andranao izany vavaka izany. Amen, amen, amen. Misaotra ny tompontsika mbola nahafahantsika natanteraka an'izay vavaka izay, zay fandaran'izay androany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mialatsiny raha somary ohatranay miteny aingakaingana kokoa, fa tena tsapako ny fitarainanareo amin'ity resaka connexion ity, dia miezaka mba tonga ny fandarana tsy hitarasoka sy hitatra lava be loatra, fa afaka averimberinao ny fampianarana, afaka ataonao pause zany arakaraka an'izay mabety anao, araka ny ritmanao, mba ahafanao tena hoe mandray hery ao anatin'izany. Zay koa ny fandarantsika androany, mame fotoanantsika manaraka
araka ny fanazaiko teo dia hijery indray tsika hoe ohatry ny ahoana ny ahafantarana hoe misy mandoto atsika, mandoto ny fiainam-panahintsika any amin'ny tontolo ara-panahiny, satria ireny no ahafahan'ny zareo manakana fifandraisantsika amin'Andriamanitra, tsy ahafahantsika mandray ny anjara voatendritsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria ny Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra madio, dia mila olona madio ahafahany matsapa ny fanatrehany. Izay ny fandaharantsika androany dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetrarehetra, manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetrarehetra, mandra-pioana, mandra-pahiresaka indray veloma daholo, mirary soa indrindra amin'ny anaran'i Jesosy.